aok'izay ny alabato tsy misy anaiky an'izany alabato zany intsony eo na manarakinina io na manara-penitra io na manarakinina ny alatra tao ao a dia tsisy anaiky an'izany intsony eto satria aok'izay fifidianana kabraraka fa fifidianana mainga avany fotony io a ka aleo angarahara fifidianana eto firenena. Fantatrareo a ny zavatra miandry fa zay dia tsy anaiky intsony, tena tsy anaiky intsony. Aok'izay le alabato sy fanodikodinana vaton'olona, aok'izay ny fanaovana tsinitsinina ny vahoaka, aok'izay ny fanaovana zavatra tsy manjary amin'ity lisym-pifidianana ity a, fa tsika rehetra samy tompona andraikitra eto. Mba hiarovana an'le safidin'ny olona, mba hiadivana amin'ny mpangalabato sy ny mpanao osika dia tsy miemotra fa vao mainka mirotoroto mifidy. Akoatran'ny fandraisana fepetra zay efa atao any amin'ny foibe sy isaky ny biro-pifidianana. Raha ity fifidianana indray mitoraka ity ry mpikarakara fifidianana isa-tsokajy any amin'ny fokotany ka mandra-pahatonga any amin'ny seny foibe mbola ahitana tsy fanjarin-javatra eto amin'ny tany sy ny firenena dia miala tsiny miala fondro izahay fa tsy hanaiky an'izany na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana no atao eto amin'ity tanindrazantsika ty, tsy hanaiky izahay. aok'izay ny alabato